Ravako malala tombontsoa lehibe ho antsika indray ny ahafahantsika mbola mifampahery amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny soratra masina, amin'ilay loha hevitra hoe miaina fiainana misy Andriamanitra. Androantsika dia hiresaka ny amin'ny hoe miaina fiainana misy zavatsarotra. Misy Andriamanitra fa ao anatin'ilay fiainantsika ihany koa misy zavatsarotra. Milohan'ny anokavantsika ny soratra masina dia manasanao mba anondrika ny lohanao hivavaka-tsika angataka indray ny fanampian'ny fanahy masina. Vavaka-tsika tompoko. Andriamanitra Ray Zanaka fanahy masina, angatahana indray ny taridalana avy aminao raha hianatra ny teninao izahay. Angatahanay ianao mba hamela ny elokay, angatahanay ianao mba hamindra fo aminay. Fa maniry kosa izahay Andriamanitra, maniry izay ny andre indray ny teninao, dia mba azo famelombelomana avy amin'izany teninao izany, ka dia angatahanay ianao mba hiteny aminay indray amin'ny alalan'izao fandaharana izao. Tononinay amin'ny anaran'i Kristy ny vavaka. Amen. Ry havana malala, zavatsarotra ao amin'ny soratra masina moa zany dia mitovy ny teny hoe zavatsarotra, fizahan-toetra, fakapanahy, fahoriana, azo lazaina fa mitovy ny hevitra zany. Zao no fanambarana mahery vaika indray tonga dia vakiantsika dia ny ety am-piandohana. Miaina amin'ny fiainana misy zavatsarotra isika, nefa zao no lazain'ny Baiboly ao amin'ny Jakoba toko voalohany, epistily ho an'i Jakoba toko voalohany dia ny 2:2-3. Vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ry rahalahiko, ataovo fifaliana avokoa raha hiara-ny fakapanahy samihafa ianareo, satria fantatrareo fa ny fizahan-toetra ny finoanareo dia mahatonga faharetana. Ry havako malala, ataovo fifaliana, anton-javatra hifalianao raha mandalo fizahan-toetra mahamay ianao. Ary na androany aza misy fizahan-toetra mafy, rehefa avy eo indray misy fizahan-toetra hafa indray tonga, dia raha mpitso, raha afaka mpitso fizahan-toetra samihafa, zao ny voalaza hoe rahalaiko, ataovo fifaliana avokoa raha hiara-ny fakapanahy na fizahan-toetra samihafa ianareo. Ny azo antoka dia zao, misy vokatra tonga dia raisitsika avy hatrany miaraka amin'io. Izay toy ny fanambarana eo, satria fantatrareo fa ny fizahan-toetra ny finoanareo dia mahatonga faharetana. Tsy ilaitsika zany ny hitady andeha akavia akavanana mba hananana faharetana amin'ny finoana, faharetana amin'ny fivavahana, faharetana eo am-panarana ny tompontsika, fa ny fizahan-toetra izay mahatonga faharetana tonga ho azy io, tsy ilaina tediavina io, fa tonga ho azy io. Fa dia zao aokontsika ho faly rehefa tonga ny fizahan-toetra. Ohatra ny hoe angamba mety ampiome ny hafa ny mahita antsika amin'izany, na itsika aza mety hiome ny tenantsika, mandalo tafiditra ao anaty fahoriana zavatsara, fizahan-toetra, kanefa dia mifaly azany fa dia tonga ty ilay fizahan-toetra. Ry havako malala, ny tompo hitahanao, ny tompo hanampy anao mba hitondra vokany tsara dia ny faharetana eo aminao, ny fizahan-toetra rehetra izay miseho. Noho izany dia zao tandremo tsara, aoka mba hitandrina mba tsy ho fimonomononana no ateraky ny fizahan-toetra, tsy ho fanomezan-tsiny ny hafa, tsy ho fitediavana hoe fa iza mihitsy ny nahatonga an'izao, rianina ihany no nahatonga an'izao tamiko. Tsy ry hava malala. Baiboly zany dia mampianatra antsika fa ataovo ho anton'ny fifalianao, antom-pifaliana ho anao. Mbola manamafy an'izany ny ao amin'ny Romanina toko 5 dia ny 7. Romanina toko 5 dia ny 7, vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tsy izany ihany, fa aoka isika hifaly amin'ny fahoriana aza, satria fantatsika fa ny fahoriana mahatonga faharetana. Ka dia aoka isika hifaly
amin'ny fahoriana azy. Anisany teny izay mahazatra rehefa mamangy manjo, rehefa idona-pahoriana ho an'ny mpamangy dia hoe mamangy amin'ny fahoriana tompoko. Raha afaka mahalala, Baiboly dia mampianatra antsika hoe aoka isika hifaly na amin'ny fahoriana aza. Tsy sanatria tsika no naniry an'izany, fa rehefa Andriamanitra no nandamina an'izany dia efa fantatra Andriamanitra fa hitondra an'ilay antsoina hoe faharetana, izay fizan-toetra izay tonga eo amin'ny fiainantsika izay. Misy andininy anankiray ao amin'ny Korintiana 1:10 izay tena natao ho anao mihitsy raha ohatra ka mandalo toe-javatra sarotra ianao, mandalo zavatsarotra ankehitriny. Teo tsika dia niresaka hoe ataovy antom-pifaliana ilay izy, dia mbola manamafy mampahery ny tokony ahatonga anao atoky hifaly rehefa tonga ny zavatsarotra. Ty andininy Korintiana 1:10 dia ny andininy 17. Korintiana 1:10 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy misy fakapanahy nahazo anareo afa-tsy izay zakan'ny olombelona, nefa mahatoky Andriamanitra ka tsy hamela anareo alai-panahy mihoatra noho izay zakanareo. Fa momba ny fakapanahy dia asiany lalana ahafahanareo koa mba hazakanareo izany. Hevi-dehibe anankiroa no raisintsika eo: fakapanahy hozy tsika, na fizan-toetra, na zavatsarotra, na fahoriana. Tsy misy zavatsarotra tonga eo amin'ny fiainanao, na fizan-toetra tonga eo amin'ny fiainanao, na fakapanahy tonga eo amin'ny fiainanao mihoatra noho izay zakanao. Lay tana maherin'Andriamanitra lehibe no efa nandanja an'iny, voalanja ny tanan'Andriamanitra tsara iny, dia fantany fa zakanao io. Hevi-dehibe anankiray, ny zavatra rehetra izay miseho eo amin'ny fiainako, eo amin'ny fiainanao, eo amin'ny fiainantsika, dia efa voalanja ny tanan'Andriamanitra. Mampahery izany tenin'Andriamanitra izany. Tsy misy zavatra mihoatra noho izay zakako tonga eo amin'ny fiainako. Faharoa, momba ny fakapanahy dia efa asiany lalana ahafahanareo koa mba hazakanareo izany. Raha miatra aminao ny zavatsarotra anankiray, aza mitady zavatra araka izay heverin'ny sainao sy izay haben'ny sainao ny hevitrao mba hoentinao miatrika an'izany toe-javatra izany. Fa zao manatona an'Andriamanitra, angatao Andriamanitra aneo aminao. Fa isaky ny zavatsarotra eo amin'ny fiainantsika dia efa asian'Andriamanitra lalana ahafahantsika mba hazakantsika an'izany. Mampahery ny tenin'Andriamanitra ry havaka mahalala. Tsisy zavatra tsy zakantsika izany miseho eo amin'ny fiainantsika. Ary io zavatra rehetra miseho eo amin'ny fiainantsika io efa eo ny lalana ataon'Andriamanitra mba hahafahantsika amin'izany. Noho izany izany dia izao amin'ny toe-javatra ohatran'ireny indrindra no tena hifikirantsika amin'Andriamanitra mba hahitantsika ny lalana. Aza mihazakazaka any amin'ny olombelona mety maty. Averiko indray, tsy sanatria pasteur akory malaina ny tantaranao, ny olana hoe pasteur inona ny ataoko, pasteur mba eto am-bavaka. Tsy kamo hivavaka ho anao pasteur, fa efa apetraka Andriamanitra eo akaikinao eo ny lalana ahafahanao hazakanao an'izany. Mizara an'izany ilay zavatra mba manavesatra ny sainao amin'ny pasteur na amin'ny olona hafa ianao, tsisy mahadiso an'izany. Mangataka ianao mba hitondra mibavaka anao ny hafa, marina izany, rarina izany. Ary marobe ny mpanompon'Andriamanitra ao amin'ny soratra masina, anisan'izany ny apôstôly Paoly, nangataka mba hoentina mibavaka amin'ny toe-javatra sarotra izay hatrehana. Rarina izany. Jesosy aza nitady ny mpianatra mba hiaro-tory hivavaka ho azy. Fa zao efa ataon'Andriamanitra eo ny lalana ahafahanao mba hazakanao an'io toe-javatra io. Noho izany ianao mihitsy tediavo-Andriamanitra, tediavan'Andriamanitra. Ary izy Andriamanitra no efa nametraka ny teny fikasana, nampitondrainy ny mpanompony, dia voasoratra ao amin'ny Baiboly arak'izay voalaza ao amin'ny Jeremia 7:20 dia ny 9:30.
Jeremia 7:20 azafady. Jeremia 7:20 ary hitady ahy ianareo dia ho hitanareo aho raka-tsainareo amin'ny fonareo rehetra. Ry havako malala, io zavatsarotra tonga eo aminao io, efa eo ny lalana zay ahafahanao amin'io, fa tediavo Andriamanitra ka tsao amin'ny fonao rehetra izy mba hitarika anao amin'izany lalana izany. Dia ho hitanao ny fifalian'ny mpandresy ho azonao rehefa afaka amin'ny toe-javatra io ianao. Fifaliana lehibe zay tsy hananan'ny olona tsy nandalo zavatsarotra ohatranao, ny fifaliana ho azonao rehefa andresy miaraka amin'Andriamanitra ianao. Zany mahatonga ny soratra masina milaza hoe tokony ho antom-pifaliana ho antsika izany toe-javatra izany. Mampatsiaro ahy ny toe-javatra izay iainan'ireo olom-bovonjy, voalaza ao amin'ny Apokalipsy 7 teny 4:12. Apôstôly Jaona dia nanana tombontsoa nahita, nanana fahitana ny amin'ireo fifalian'ny olona voavitra, ny olom-bovonjy tonga any an-danitra eo anoloan'ny ranomasina fitaratra. Zao ny fanambarana Apokalipsy 7:13-14. Ary ny anankiray tamin'ilay olona namaly ka nanao tamiko hoe, iza moa ireo miakanjo fotsy lava ary avy taiza izy? Fa hoy izao taminy, tompoko, ianao no mahalala. Dia hoy izy tamiko, ireo no avy tamin'ny fahoriana lehibe ary ny akanjony no sasany sy nofitsiny tamin'ny rano zanak'ondry. Any amin'ny 4:12 dia mbola ambarany hoe mihira ny firan'ny Mosesy izy ireo, ary tsisy mahay mihira ny firan'ny Mosesy afa-tsy zareo zay nandalo tamin'ny fahoriana lehibe. Ny anjely tsy mahay ny hira iraindry zareo, izy ireo ihany no mahay an'izany. Satria nahoana? Fifaliana vokatry ny fandresena, nandalo fahoriana lehibe, nandalo zavatsarotra, nandalo fakapanahy maro isan-karazany, fizahan-toetra, fanandresy. Ka dia zao ny fifaliana naterak'izay dia nahatonga azy ireo hira mafy eo anoloan'ny ranomasina fitaratra. Za koa rehefa mba tonga any dia mba hiara hira mafy amin'izy ireo noho ny hafaliana. Ianao rehefa tonga any, isika dia hiaraka hiantsoantso hanome voninahitra an'Andriamanitra eo amin'ny seza fiandrianany noho ny hafaliana vokatry ny fandresena. Ry hava malala, raha mandalo zavatsarotra ianao dia zao ny lazain'ny Baiboly, zao ny lazain'ny soratra masina, ataovy antom-pifaliana ho anao zany. Efa eo ny lalana ahafahanao miala amin'io, fa rehefa tafandalo amin'iny lalana efa nomanin'Andriamanitra iny ianao dia ahitan'izany hoe fifalian'ny mpandresy, fandresena, tsisy toy izany. Ka dia zao no izy aoka mba ho fadiana ny fimonomononana, ny fitarainana, manana toe-tsaina sy toe-po mitanondrika na malahelohelo rehefa mandalo zavatsara, tsy reva malala. Tsy izany ny zanak'Andriamanitra. Ho an'ny zanak'Andriamanitra zay tia an'Andriamanitra dia zao ny voasoratra amin'ny Romanina 5:15, Romanina 5:15, ary fatatsika fa ny zavatra rehetra miara-miasa ahasoa zay tia an'Andriamanitra. Dia zay vao antso araka ny fikasany rahateo. Efa fikasan'Andriamanitra napetrana eo amin'ny fiainanao mihitsy ny zavatra rehetra, na io zavatra tena mafy, fahoriana be, fakapanahy samihafa, efa nataon'Andriamanitra hiara-hiasa ahasoa antsika ireny. Zany mahatonga ny Baiboly milaza hoe antom-pifaliana ho antsika ireny. Ary indrindraindrindra rehefa vita ny ady ka tonga anoloan'ny ranomasina fitaratra isika, dia amin'izay fotoana izay fifalian'ny mpandresy tsy hananan'ireo rehetra zay tsy nandalo tamin'izany toe-javatsarotra izany ho fifaliantsika amin'izay fotoana izay. Ry havako malala, mba samy ho eo ane isika, samy mba haritra hatramin'ny farany amin'ny laharana ane isika, ninona zavatra miseho, dia mba hifikitra mafy amin'ny tanan'Andriamanitra isika, ary dia mba ho tafapetraka tsara eo amin'ilay lalana efa nataon'Andriamanitra mba hazakatsika ny zavatra rehetra izay miseho amintsika eto amin'ity fiainana ity, mba hahatonga antsika ho isan'ny mpandresy mandrakizay. Ndao antsika mibavaka izany. Andriamanitra rainay any an-danitra,
ianao dia tena tianay, ka efa nalaminao avokoa ny zavatra rehetra, ka na dia ny zavatsarotra izay vokatry ny fahotanay na vokatry ny asan'ilay fahavalo aza, dia efa nataonao mba hitondra fifaliana ho antom-pifaliana ho anay izany, hitondra faharetana, ary hatonga anay mba ho isan'ireo izay hijoro eo anoloan'ny ranomasina fitaratra, hihiran'ny firan'ny Mosesy sy ny ray androany. Andriamanitro, ampio izay mba ho endry, ka ninona zavatra miseho amin'ny fiainanay dia mba ho voninahitry ny anaranao avokoa izany. Ampanalaviro anay ny toe-tsaina malomaloka endrika, mimononmonina, mitaraina. Andriamanitro, zanakao izahay, ka dia sitrakay ny mba ho mpanome voninahitra anao amin'ny andro sisa rehetra izay mbola omenao anay eto amin'ity fiainana ity. Hitahy ny mpiaino rehetra izay manaraka an'izao fandarana izao anenao, hitahy anay rehetra anenao, mba ho tena zava-misy eo amin'ny fiainana izany. Vavaka dia tononona sy angatana amin'ny anaran'i Kristy. Amen.